Voalohany aloha dia arabaina nareo mikirakira ny aina manjery. Ny zavatra misy angamba dia tsy vahiny anareo satria anisan'ny malala voalohany foana io dia le hoe fampietona ny maire amin'ny asany izay ataon'ireo conseiller. Ary androany moa zay ny tena votoantony ny resahanay tamin'ny andriamatoa Prime Ministre ary tsara nafinaritra ny famahany ary izahay reto dia tsy sanatria akory hoe volo manorandrana ka hisakana amin'ny fampandrosoana fa dia vonona izahay hiaraka hampandroso ny fanjakana amin'ny fampandrosoana ny any fotony ny any anatin'ny commune hiadadiana tsirairay avy ary nametoky andriamatoa Prime Ministre fa hojerena akaiky ary avaty tsy avany amin'ny reo conseiller akory no manapaka ny zavatra tahaka izany fa matetika koa itsika mpikirakira ny aina manjery no lasa aloha le avany amin'ny conseiller dia lasa miteraka hevitra misavorovoro ho an'ny vahoaka izay eo anilanay zany dia izay moa ny antony resahana ary azo lazaina fa dia vonika iara asa ny fanjakana sy ny ben'ny tanàna. Azo lazaina avy hatrany fa tsy miatra ny fampietona ny ben'ny tanàna fa dia mandray ny asany izay ben'ny tanàna voahelingelina rehetrarehetra manomboka efa niasa foana zay fa tsy mbola nijanona koa nge tsy mbola nisy nampijanona fa ny conseiller ny nampijanona fa zay ben'ny tanàna tsy mbola nijanona ary tsy mbola na notifie tamin'izany fijanonany ny asa fa niasa daholo izay rehetrarehetra. Misy le fitakina nataonareo mahakasika le conseiller raha tsy miatinareo dia misy fepitra tokony raisina amin'le conseiller municipal manahoana ny nakasika izay? Iny moa lalàna ny fianiny fa natolotray le sosikevitra satria ny zava-misy inge dia lasa kilalao le izy, lasa kilalao le atao ary hoe fampozina satria ahoana moa ny ampitsara ny fampandrosoana tao amin'ny ben'ny tanàna koreo ny faninana aminy tao anatin'ny fifidianana ben'ny tanàna dia lasa conseiller ary ny zava-dehibe indrindra nge tsy nifidy mbola verina hoe tsy nifidy conseiller ny vahoaka fa mifidy ny ben'ny tanàna hitondra azy fa io zany ny edivana hoe tokony amboarina io lalàna io ary ny zavatra hery lehibe anay aloha dia ny fandraisana andraikitra ny Prime Ministre izay izy moa mivantana ny ben'ny tanàna fa tsy mbola nisy ny fampietony raha nisy ary na ny eritreretin'ny reo conseiller dia mbola tsy nisy zany ny taratasy fampietona fa dia ary vonona hiasa zay ary izay ny teneny hoe miasa nareo fa mbola tsisy zany fampiatonanareo. Karazany tsisy dikany zany délibération raisin'ireo conseiller communal na municipal rehetrarehetra mikasika amin'ny fampiatona ary raha ny délibération hafa koa zany mety ho tsisy dikany ihany koa ve zany amin'ny manaraka? Ny fomba fijeriko nge le manao délibération tsy miresaka tsy nitafa taminareo fa tonga dia miben'ny tanàna ny voateny azonareo le izy fa tokony koa ny mpanao gazety mba manadiady hoe inona ny tena antony nanaovana n'izany délibération fampiatona amin'ny ben'ny tanàna zany dia ndrainge intérêt betsaka ny zavatra ohatr'izany fa tsara koa nareo mba manadiady fa tsy mino ny anazy avoakany anisan'ny aran'izany ny tenako avoakany izy fa ny nay ben'ny tanàna nge dia fampandrosoana zay ny tokony menay ary mametraka ny premier zay tamin'ny latsaka fidiana zao ny tanjona tiana ho apetraka dia iny no apetraka any fandreray mazava ho ny sasany azy ny ben'ny tanàna satria ny faninana taminy midaraboka mba hafahany mety manana sansa koa izy raha ohatra midaraboka hoe atao PDS atao inona mety azo solo azy zany zavatra mitrangy. Mety aiza ho aiza zany fifandraisanareo amin'ireo conseiller satria ny zavatra rehetra ataon'ny commune dia ny akabeazany 90% miankina amin'ny délibération ny conseil daholo. Ny fifandraisana amin'ny conseiller ngamba misy fiteny malagasy hoe savorovoro kilatona fa ireo conseiller reo nge teneniko anareo fa rehefa tsy miabotira raha manao maromaro izy zao azo vao na indray misy maire indray any hoany maire tsara zaza raha tsy diso natao dia mitranga foana ny ohatr'izay fa rehefa hitan'ireo kosa fa tsy hoe tsy mipetraka le tsy miabotira le izy dia mino fa tsy ho tonga amin'izay tsony ireo conseiller reo fa vonina iaraisa ary zay dia mametraka hoe ny lalàna rehefa misy ampandalovina ny conseiller dia tazominay foana izay fipetra
izay hoe tsy maintsy ampandalovinay ho araky ny lalàna le izy fa arakaraky ny conseiller zay anao azy za angamba mandinika fa tsisy ambadika politika io fa io dia resaka ny samy conseiller satria raha miteninareo hoe misy maire mampara fa misy conseiller mampara koa nge mivote tsy mampandany an'le maire tsy mampamerina an'le maire fa tsisy resaka politika io fa resaka tombotsoa ao anatiny saminy conseiller le izy zany zay le izy fa tsisy resaka politika io fa ary zay le hoe lasa aloha le feo de iny ny lasa fanandrify daholo ao anatin'le zavatra tenenina hoe voaka ny avaty amintsika avaty any Manjery de lasa tsika koa lasa politiser loatra de zay ny tena mampalahelo fa fampandrosoana ny tokony samy matorana ao anatiny ty amin'izao fotoana zao zany